Matio toko 420. Ho rava ny tempoly. Matio toko 420 andininy voalohany sy faharoa. Ary noho niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha. Ary ny mpianany nanatona azy hampizaha azy ny rafitry ny tempoly. Fa izy namaly ka nanao taminy hoe: tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana. Rahovina no horava ny tempoly, inona no famantarana? Matio toko 420 andininy fahatelo. Ary nipetraka teo tendrombohitra Oliva izy, dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe: lazao aminay izay andro hahatongavana izany, ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny vanim-potoanany farany, Matio toko 420 andininy fahaefatra hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: mitandrema fandrao hisy hamitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe izaho no Kristy, ka maro no ho voafitany. Ary handre ady sy filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohoro-tany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia hatolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonoiny, ary ho halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitohina ny maro, ary hifampiapanga sy hifankahala izy. Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna, dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. Ny fahavetavetan'ny fandravana, Matio toko 420 andininy 510 hatramin'ny 20. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana, izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, Daniela toko 12 andininy 110 sy toko 7 andininy 17. Aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona any Jodia handositra ho any tendrombohitra, ary izay ao an-tampotrano aoka tsy hidina hakany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina hakany lambany. Ary loza ny bevohoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavahy ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo. Ny fahoriana lehibe, Matio toko 420 andininy 120 hatramin'ny 20. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa noafoezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo ho vonjena. Fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo, fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo izany.
Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza mankany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay hitoeran'ny faty, dia any no hiangonan'ny voromahery. Miverina eto an-tany Kristy amin'ny fiafarany fahoriana lehibe. Matio 4:20, 7:20 hatramin'ny 9:30. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho hamaizinina, ary ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ho ozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny izy, ary hangonon'ireo ny olom-bafidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Fanoarana ny amin'ny aviavy. Matio 4:20, 12:30 hatramin'ny 5:30. Ary mianara ny fanoarana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniny koa tsy mba ho levina. Fampirisihana ho mailo. Matio 4:20, 9:30 hatramin'ny 1:50. Fa ny amin'izany andro sy ora izany, dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza, afa tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andro ny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safi-drano, ka nihinana sy nisotro ny olona, ary nampakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny samby fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safi-drano izay nanindringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Ary amin'izany hisy roa lahy ny antsaha, ny anankiray ho raisina, ary ny anankiray havela. Ary hisy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina, ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo zao: raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiaviany zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren'ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany, raha avy ny tompony ka hahita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe, maharitra ela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy, ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany,
de ho tapahiny roa izy ka homeny anjarany ny mpihatsara velatsia. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify.